Fahita fahadarana aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny fahafolo ny volana marsa taona 2024 izao tompolahy sy tompovavy. Ialana tsiny indrindra noho izay olana kely ara teknika izay manatitra ny araba tompolahy sy tompovavy tonga soa tantany izao fampalambo vaovao faharoa fahitalavitry matv izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany anarina ny tanàna Antananarivo renivohitra izay no tanjon'ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao Antananarivo Andriamatoa Niasina Andriamanjato ampahafantarina antsika tao anatin'ity fampalambo vaovao ity ihany koa moa ny mombamomba azy sy ny lalana nodiavany ny alohany natongavany amin'izao toerana PDS ny tanàna Antananarivo azy izao mbola isan'ny songadina ihany koa anatin'izao fampalambo vaovao izao ny ako ny fankalazana ny andro ny 8 martsa izay andro natokana ho an'ny vehivavy ny sabotsy lasa teo isanana marika izany tany amin'ny toerana ny aviny moa ny filohan'ny antenimera-pirenena Ramatoa Christine Razanamaso ho tanterahana ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana martsa izao kosa ny hetsika International Tourism Fair na ITM andiany fahatelo ho amerenana indray ny lanja ny fizahantany sy ampiroboroboana ny setra ny fizahantany eto Madagasikara manasanao mpanajana ary anjony vaovao hatramin'ny farany izay ho santaritsika ao anatin'ny lafiny ara-politika indrindra ary nanomboka nandray ny asany amin'ny PDS Antananarivo renivohitra azy androany ara moa Andriamatoa Niasina Andriamanjato manana ny tanjony manokana izy ao anatin'ny fanarenana ny tanàna Antananarivo araka ity fanadadiana hoentina amintsika ity. Anarina Antananarivo ao anatin'ny fotoana fohy izay minambaran'ny Niasina Andriamanjato fa antony iraka izay napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina taminy ary nametrahana azy ho filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo renivohitra. Ny antso amin'ny filoham-pirenena naneo ny alahelo sy ny zava-mitranga eto an-tanàna Antananarivo ka raha niangavy any izy andray an'izany tanàna Antananarivo zany eo amin'ny fitantanana anarenana aingana an'izany tanàna Antananarivo zany dia miroekefo zany. Ny antony nanetreko azy no tiako tsapatsika tsapany ny filoham-pirenena dia filoham-pirenena novidin'ny vahoaka. Filoham-pirenena izay napetraka-Andriamanitra koa tamin'ny toerana. Raha ny filoham-pirenena novidin'ny vahoaka sy gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao no miantso amin'ny tena hanarina aingana dia aingana no anatin'ny fotoana fohy ny tanàna Antananarivo dia tsy afaka hanarina zany tena satria ny vahoaka zany no miantso amin'ny analan'ny filoham-pirenena. Ka izany no isorako ny filoham-pirenena sy isorako ny vahoaka koa satria antso no iheverina an'izao andraikitra sarotra sy mankadiny napetraka eo an-tsoroka izany. Raha mijery isika tanàna Antananarivo dia ao anatin'ny fahatehana izy, ao anatin'ny aretina izy, ao anatin'ny fahatiny izy, ao anatin'ny tsy fampidrim-pahalemana izy, ao anatin'ny fahalovana izy. Izany toerana misy tanàna Antananarivo zany dia tsy tonga ho azy fa misy antony matoa tonga amin'izany ny tanàna Antananarivo. Ary ny zavatra iraka nampanaovina anay satria iraka ihany fa tsy olo-profity anatanteraka iraka dia
ny amerina lono an'izany tanàn'Antananarivo zany ka anam-pifanina sy anam-piadana ny vahoaka izay moniny eto amin'ity tanàna ity tsy homenatra ny firenena eo anatrehana zao tontolo zao. Ny asin'Andriamanjato izay nilaza fa niain'ny feon'ny vahoaka an'Antananarivo everina fa anisan'ny lara-pahamehana amin'ny asa tanterahiny ny fanalana amin'ny fako, fandaminana ny tsena, fanamboarana ny lalana ary ny fametrahana fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna an'Antananarivo renivohitra. Saingy mbola olana mipetraka nefa ny tsy fahampian'ny vola eo ampelantanan'ny commune. Na inona ny endrika eo ampelantanana ny asa tsy maintsy tanterahana. Formule ohatra io tsy hoe misy formule makaizy fa ny tena formule dire leadership. Manana leadership ave na toetrany mpitady ny mpitondra ny commune Antananarivo hatrany amin'ny fokotany. Zay aloha ny antoka voalohany ahafahana mankita asa ary ianao rehefa omena ndraikitra tsy miandro foana zay fanatony ianao fa ahoana ny aizana manantona zay reto azo zay omeny ny lalànanao ary tonga ny vola eo ampelantananao hoanto. Laza fa hampiatra ny lalàna ny PDS vaovao ary vonina nova izay tsy mety ho an'ny Maronisa. Miantso ihany koa ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fanarenana ny commune Antananarivo renivohitra ny asin'Andriamanjato. Ny filoha-hevitry ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo Ramatoa Olgara Samimanana izay manome tsodrano ny PDS vaovao avita be amin'ny asa tanterahany. Rapitso dia isan'ny fionana izay irahan'ny PDS teo aloha Edgar Razafindravasy ny PDS vaovao ny asin'Andriamanjato. Fionana izay tafiditra amin'ny fijerena ireo maharary amin'ny tanàna Antananarivo ahafahana mamaritra ny vina amin'ny fanarenana ny renivohitra.